Naneho ny fijeriny raharaham-pirenena eto Madagasikara ihany koa ny ambasaderan'ny Amerikanina miasa simonina eto amintsika indrindra tao aorian'ny faneho-kevitra noraisin'ny HCC Andriamatoa Robert Iamate no nitondra ny faneho-kevitra rahantsika ary ny andindiny mahakasika izay. Oasy raha tsy mahafantatra ny zava-nisy faraparany teo ny fanapahan-kevitra navoakan'ny fitsaran'avo malala-panorenana izay dia manentana ireo mpandray anjara voakasika rehetra anatin'izay mba hananja izay fanapahan-kevitra navoakan'ny fitsaran'avo malala-panorenana izay ary hifantoka manomboka izao hatrany amin'ny fampivelarana sy fampandrosoana Madagasikara satria izay no ilain'ny vahoaka malagasy izay no ilain'ny firenena ankehitriny. Misy ny sehatra rehetra izay efa raha miasa tanjona angamba dia ny ametrahana amin'izay ny famarina toerana sy ny fandriampahalemana mba hirosana amin'izay tena fampandrosoana izay fotoana zao andraisana fanapahan-kevitra hoe vadika amin'izay ny pejy mba hiroso amin'izay amin'ny zavatra hiatrehana ho avy sy ny hanatsarana ny fiainam-pona satria izay tokony lara-pamoena ao an-drehetra dia ny anasoavana ny fona malagasy. Raha miresaka antsika hoe pacte dia mazava fa fanankarozan-kevitra dika izay ka araka nambara teo ny tanjona tokony atao anatin'izay dia ny amahana izay disadisa tsy fahitsidivin-kevitra rehetra dia fatoana hatrany amin'ny ahoana ny ahafahana mamadika an'izay ho dingana tondrana ny firenena manantona koa ny fampandrosoana sy ny fiatoana ny famarinantoerana sy ny fiarovana satria izay tena tokony tanjona araka nambara teo fatoana atongafana amin'izay tena ampivelarina Madagasikara amin'izay.